Izao no Jehova izay mamena ny elokao rehetra, izay manasitrana ny aretinao rehetra. Fotoana izay amankin'Andriamanitra manokana ny marary sy ny ankonana misy ny tsy salama, ny fandaharana. Izao no Jehova. Ampitomboina ho aminao mandrakariva nery havana ny fahasoavan'Andriamanitra ao am' Jesosy Kristy Tompontsika, ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina ho amintsika rehetra. Ny Salamo fa 5:30, Salamo fa 9:30, Salamo fa 9:30 ka ny 5 hatramin'ny 7 no iombonantsika, hanomezantsika voninahitra an'Andriamanitra, ary ao aorianan'izay dia isy hira izay mbola iombonantsika am-panahy, ary ao aorianan'ny hira dia hivavaka isika. Salamo fa 9:30, ny 5 hatramin'ny 7. Amin'ny anaran'i Jesosy. Jehova, mipaka amin'ny lanitra ny famindraponao, miatra amin'ny rahona ny fahamarinanao. Ny fahamarinanao dia tahaka ny tendrombohitra avo dia avo, ny fitsaranao dia toy ny lalina indrindra. Ny olona sy ny biby dia samy vonjenao, Jehova. Endre ny atsara ny famindraponao, Andriamanitra, ka mialoka eo amin'ny aloko ny elatrao ny zanak'olombelona. Voky ny matavy ao an-tranonao izy, ary ny ony fampifalianao no ampisotroanao azy. Fa ao aminao no misy loharanonaina, ny fahazavanao no ahitanay fahazavana. Amen. Hivavaka isika. Ry Andriamanitra, ray zanaka fanahy masino, endre tokoa ny amaron'ny soa no tanterahinao tamin'ny fiainanay. Misaotranao manokana izay fa mbola manana izao anjara fiombonam-bavaka, izahay marary, izay misy ny tsy salama. Eny Tompo, fahasoavana lehibe zany. Ny hazavanao tokoa no mitondra ny fahazavana eo aminay, ary eo aminao ny loharanonaina rehetra. Ko dia raiso manimpofina sy ankasitrao, Tompo, ny vavaka izay ataonay amin'ny anaranao,
ankalazananao andraisana ny famondraponao. Dia ny fananao masina ne, anenika anay rehetra. Anenika ny mpanomponao izay hitondra ny hafatrao, ary dia sokafanay ny fonay mba ho tany lonaka. Itoeran'izany teninao zany ampiorina anay amin'ny finoana isian'ny fanapahan-kevitra eo amin'ny fiainanay ary anananay ilay fiadanana avy aminao. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo no anaovanay izany vavaka izany. Filazantsara araka ny Lioka 5. Lioka 5 ny 1 ka hatramin'ny 1:10. Rehefa hita dia afaka itsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha nifanizina tamin'ny vahoaka mba hiain'ny tenin'Andriamanitra dia nijanona teo amoron'ny farihan'i Genesareta Jesosy. Ary nahita sambo kely 2 nijanona teo atsisin'ny farihy izy, fa ny mpanarato efa niala taminy ka nanasa ny aratony. Ary niditra teo amin'ny sambo kely anankiray izay any Simona izy, dia nangataka taminy hiataka kely amin'ny tany, dia nipetraka teo an-tsambo kely izy ka nampianatra ny vahoaka. Ary rehefa nitsahatra ny teny Jesosy dia hoy izy tamin'ny Simona, mandrosoa any amin'ny lalina, dia alatsao ny aratonareo ahazahoana asan-drano. Fa Simona namalika nanao hoe, Tompoko, mandritry ny alina no efa nikelezanay aina, nefa tsy nahazo na inona na inona, kanefa noho ny teninao dia alatsako ihany ny arato. Ary rehefa nataony zany dia nahazo azan-drano be dehibe izy ka efa nisitritra ny aratony. Ary izy nanatsika ny namany izay teo amin'ny sambo kely hafa mba ho avy hanampy azy, dia avy ireny ary nofenony ny sambo kely 2 ka efa saika nilentika. Ary rehefa hitan'ny Simona Petera izany dia niankohaka tamin'ny tongotry Jesosy izy ka nanao hoe, Tompoko, miala amiko, fa olomeloko aho. Fa talanjony izy sy izay rehetra teo aminy noho ny haben'ny hazan-drano izay azony. Ary toy izany koa Jakoba sy Jona zanak' Zebedio izay niombon-draharaha tamin'ny Simona. Dia hoy Jesosy tamin'ny Simona, aza matahotra, hatramin'ny ankehitriny zao dia olona kosa no azonao. Ary rehefa nampiantsona ny sambo kely teo an-tanety izy dia nahafoy ny zavatra rehetra ka nanaraka an'i Jesosy. Amen. Resaka fahombiazana teo amin'ny fanjonoana moa no resahana eto amin'ity filazantsara araka ny Lioka menantsika teo ity. Izany fahombiazana zany moa dia tsy mikatsaka zany. Ny zanak'olombelona rehetra ety ambany masoandro dia mikatsaka fahombiazana avokoa. Fahombiazana eo amin'ny fianarana, fahombiazana amin'ny fitazaina ny ankohonana, fahombiazana amin'ny asa mandraharaha, fahombiazana amin'izay rehetra atao sy katsaina. Tena etaeta maripototra ao amin'ny tsirairay zany ry havana. Ary ny foto-kevitry ny havatr'Andriamanitra ho antsika ampairezana antsika marary amin'ity androany ity dia izay resaka hoe fahombiazana zay. Fahombiazana amin'izao aretina mahazo antsika izao, zany hoe fanasitranana. Raha ity andinin-tsoratra masina teo ity dia ahitantsika fa zany fahombiazana zany dia nisy fepetra anankiroa nahatanteraka azy. Voalohany rehefa niaraka tamin'ny Tompo Jesosy tao amin'ny sambo kely, ary faharoa rehefa nankatoa izay nolazain'i Jesosy taminy i Petera. Ny antoky ny fahombiazana tsika dia hoe voalohany zany niaraka amin'ny Tompo Jesosy. Andeha averintsika vakina ity Lioka 5 ity ka ny 7 ka sy ny 4. Averintsika vakina amin'ny anaran'i Jesosy ry havana.
ary niditra teo amin'ny sambo kely anankiray izay any Simona izy Jesosy io, dia nangataka taminy hiataka kely amin'ny tany, de nipetraka teo sambo kely izy ka nampianatra ny vahoaka. Ary rehefa nitsahatra ny teny Jesosy de ho izy tamin'ny Simona, mandro soa ho any amin'ny lalina dia latsao ny aratinareo azahoana azan-drano. Raha nanarato nandritry ny alina i Petera sy ireo mpiara-monina nantoka aminy, dia voalaza fa tsy nahazo azan-drano na dia iray aza, tsy hoe ny fanaratona no tsy hain'izy reto, na ny fariny Genesareta no tsy mahazatra azy, mpanarato ny asany, ary eo amin'ny farian'ny Genesareta io ny fivelomany. Fa izao tamin'io alina io de tsy nahazo izy na de azan-drano ray ary. Tsy resaka tsy fahaiza-manao na fitaovana tsy ara-dalàna no tsy nahazahoan'izy ireo trondro na azan-drano, fa hita eto fa tsy tao anatin'le sambo kely Jesosy, zay mampiavaka an'le hoe talohan'ny alina manontolo sy ny maraina rehefa niteny Jesosy. Rehefa nijanona tsy nanarato intsony Petera, vao niditra tao an-tsambo kely Jesosy ry havana. Tsy natao fahombiazana tamin'ny fanjonoana Petera sy ny namany, satria zany tsy niaraka taminy i Jesosy, tsy niaraka tamin'ny tompo izy. Ary raha mijery ny tantaran'ny zanak'Israely isika, de mahita fa rehefa tsy miaraka amin'Andriamanitra tokoa de tsy misy fahombiazana. Raha nivoaka ny Egypta ny zanak'Israely, lay nanadevozana ny jiosy, dia namaky ny ranon Jordana, ny tanàna voalohany natrehany teo de tanàna manda, tanàna lehibe, de ny tanànan'ny Jeriko. Kanefa dia hitatsika fa no tafihany dia rava sy potika izany, nahazo fandresena satria niaraka taminy ny tompo Andriamanitra. Fa rehefa teo anatrehany ay, zay tanàna kely kokoa mihoatra amin'ny Jeriko, dia ny sedra faharesena ny mpiantafika, resika nandositra ary nisy nahafatesana teo amin'ny zanak'Israely. Ary de voalaza moa raha jery ny Josoa 7 isika, fa tsy niaraka tamin'ny zanak'Israely ny tompo Andriamanitra. Tsy niaraka tamin'ny zanak'Israely izy satria nisy fahotana, dia tsy afaka niray tamin'izany Andriamanitra. Ary ao amin'ny 9 amin'io Josoa io ihany de hitatsika fa rehefa nomba azy Andriamanitra, rehefa niaraka tamin'ny tompo, dia rava tanteraka ny tanàna ny Aya ary nahazo fandresena reto zanak'Israely reto. Zao no voasoratra ao amin'ny Josoa 7. Efa tsika vetivety zany. Josoa 7 ny andininy 10 ka hatramin'ny 12 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Dia hoy Jehova tamin'i Josoa: mitsangana, nahoana no miankoka toy izao ianao? Efa nanota ny Israely ka nivadika ny fanekeko zay nandidiko azy, fa efa naka tamin'ny zavatra voaoziny izy, sady nangalatra sy nametaka koa, ka nataony ao amin'ny entany. Koa tsy mahajanona eo alohan'ny fahavalony ny zanak'Israely, miambo eo anolohan'ny fahavalony satria tonga voaozina.
tsy ombanareo intsony aho raha tsy ho levonina tsy eo aminareo ny zavatra efa voaozina. Rehefa nendana ny zavatra voaozina ry havana dia niverina niaraka tamin'ny Josoa sy ny zanak'Israely Andriamanitra dia nahazo fandresena tao ay izy. Jesosy dia manambara moa hoe raha tafasaraka amiko ianareo tsy mahefa na inona na inona. Fahombiazana satria hoy tsika miaraka amin'ny tompo Jesosy. Ary faharoa, fahombiazana miaraka amin'ny tompo Jesosy ary mankatoa izay lazain'ny tompo. Mankatoa izay lazain'ny tompo. Filazantsara araka ny Lioka toko 5 dia vakitsika verina ny 14 ka hatramin'ny 9. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy izany. Ary rehefa nitsahatra ny teny Jesosy dia hoy izy tamin'i Simona, mantsoa any amin'ny lalina dia alatsao ny aratonareo ahazona hazan-drano. Fa Simona namalika nanao hoe, Tompoko, mandritra ny alina no efa nikelezana iaina, nefa tsy nahazo na inona na inona, kanefa no ny teninao dia latsako ihany ny arato. Ary rehefa nataony zany dia nahazo hazan-drano be dia be izy ka efa nisitritra ny aratony. Nankatoa ny tenin'i Jesosy i Petera. Na dia teo ary ny avy zanany, na dia teo mihitsy ary ny akiviny, fa zao teny Jesosy nankatoa izy. Tena zava-dehibe amin'Andriamanitra ny fankatoavana azy ry anako. Zany fankatoavan'Andriamanitra zany dia midika fa fanekena azy ho tompo sy Andriamanitra. Mba azontsika atsaina ve fa rehefa tsy nankatoa an'Andriamanitra le mpanjaka voalohany tamin'ny Israely, Saoly zany, dia niala teo an-tanany sy teo an-tanany taranany ny fanjakana. Tsy nanjaka intsony tamin'ny vahoaka Israely i Saoly sy ny taranany satria tsy nankatoa an'Andriamanitra. Ao amin'ny Samuela voalohany toko 10 no ahitantsika izany. Raha toka nandidy any Saoly Andriamanitra hoe aringano ny fahavalo, tsy nanao izy ry havana, fa nisy nitsimbininy. Ary noho izany tsy nankatoa izy. Ary efa tsy nankatoa dia nanatona azy Samuela. Ary ao amin'ny Samuela voalohany toko 10 manomboka amin'ny 2 dia anambarany Samuela taminy fa rehefa tsy nankatoa izy dia tsoan'Andriamanitra aminy ny fanjakana. Hitantsika moa izany hoe fankatoavana an'Andriamanitra zany, fankatoavana tsy misy fepetra dia ny fiainan'i Jesosy tetỳ an-tany. Nankatoan'Andriamanitra rainy tamin'izay rehetra nataony tompo. Fampiarana ho antsika marary ry havana. Eo anatrehan'izao aretina mahazo antsika izao dia samy maniry ny fahombiazan'ny fitsaboana antsika isika. Ko araky ny havatr'Andriamanitra teo ary dia tonga amintsika ny fanontaniana voalohany hoe efa ao amin'ny fiainantsika ve Jesosy? Tafiditra ao amin'ilay sambo kelitsika ve ny tompo Jesosy? Aiza izy amin'izao fotoana hiatrehantsika ny aretina izao? Raha toka mbola tsy nampiditra azy eo amin'ny fiainanao ianao ry havana, raha tsy mbola izy no tompony fiainanao, dia fotoana izao anaovana ny dingana lehibe indrindra izay miantoka ny ankehitriny sy ny mandrakizay atsika. Raisy Jesosy ry havana fa mandondona eo ambaravarany fotsika izy. Mitenena tsotra hoe mandrosoa Jesosy fa atolotra anao ny fiainako.
ary mamela ny eloko de diovy amy ranao aho le raha nalatsaka ato amin'ny azo fijaliana. Raha to kosa efa nandray ny tompo isika, efa nanaiky an' Jesosy tompo sy mpamonjy, de fotoana mamety zao anavozatsika ny fanolora-tena ary anomezantsika azy hatrany ny toeram-boninahitra ao anatin'ny fotsika, de mba izy rery ihany no anjaka ao. Ny fanontaniana faharoa ho atsika marary hoe fahombiazan'izao fitsaboana antsika zao, teo tsika de efa niteny hoe efa ao amy fiainantsika ve Jesosy? Fa ny fanontaniana faharoa de hoe mahay miaino sy mankatoa ny tompo Jesosy ve isika? Mahay miaino sy mankatoa ny tompo Jesosy ve tsika eo amy fiainantsika eo anatrehan'izao aretiny zao? Eny ry havana, maro tokoa ny taonantsika, na namana na sakaiza na olo-patatra hoe ary misy mpitaiza, ary misy mpanasitrana, ary misy dadarabe tena mahay mihitsy na ny toy izany. Ambara aminao anefa fa tsy ahitanao fahombiazana mandeha am'ireny zavatra ireny satria tsy Andriamanitra ireny. Jesosy rery ihany ny tompo sy Andriamanitra ry havana. Misaotra an'Andriamanitra isika satria efa nomeny amy tenin-drazantsika, amy teny malagasy ny baiboly, zay mirakitra ny tenin'Andriamanitra. Aoka tsy angatakandro tsika ry havana, fa mbola misy ny fotoana raiso ka vakio ny baiboly ary mangatany fanahy masin'Andriamanitra hitantana atsika mba tsy ho fahalalana ara-tsaina izany baiboly izany, fa ho tena fiainana hitombotsika amy fahalalana ny Jesosy Kristy avy any Nazareta, ilay ihany mpamonjy, any Jesosy Kristy izay mitondra tokoa ny aretintsika rehetra ary manakambara amitsika amin'ny alalan'ny teniny. Izay rehetra mankatoa ry havana, mankatoa an'Andriamanitra de azo antoka fa mahita fahombiazana satria Andriamanitra ny fahombiazana ny Andriamanitsika izay miaraka aminy ary izay mankatoa ny teniny. Ho azo tompo Andriamanitra ny voninahitra ary atsika olony kosa ry havana ny fiadanana. Amen. Hivavaka isika. Andriamanitra, mamangy anay tokoa ny teninao. Raha izao aretina misy izao dia endriky ny tsy fahombiazana. Ary mianjanja loatra eo anatrehanao tompo ny mombanay tsirairay avy. Hitanao avokoa tompo ny marary zay manaraka izao onjam-peo zao ankehitriny. Mangataka famelan-keloka satria ny elokay de efitra mampisaraka anay aminao ary de tsy eo aminay ianao. Rehefa mikiry amin'ny ota sy amin'ny fanoliana anao zahay. Ankehitriny tompo dia misy marary te hanapa-kevitra, tena ametraka ny fiainany eo aminao. Dia raiso tompo, ary enoy ny vavaka fanoloran-tena araky ny taridalana nomeny ny mpanomponao teo. Mamindrafo aminay, mamela ny elokay ary anjakao ny fiainanay. Dia manomboka izao amin'ny fitsaboana de hiara-dalana aminao zay Jesosy. Entinay ambavaka eo aminao reo mpitsabo ny marary mba hotoloranao saina ary apetraka eo aminao ny fiainanay, ny fonay, mba hizotra amin'ny fankatoavana anao zay. De ny teninao ane ho maminay
ary tsy ataonay ambany-javatra. Eny, mihoatra lavitra noho ireo fanafody izay tsy maintsy hoanina na hosotrona na atsindrona eo amin'ny fiainanay amin'izao aretin'izao. Dia tanterao ny indrafonao lehibe dia mba ahita fahombiazana amin'ny fanasitranana izahay. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo no anaovanay izany vavaka izany, ho voninahitra Andriamanitra ray. Amen. Misaotra an'Andriamanitra isika ry havana, afaka niombavaka tamin'ity tolakandro ity, ary dia mametraka ny fotoana manaraka amin'ny heriny an'io toy izao indray raha sitrapon'ny tompontsika. Ho tononona aminao ny tsodrano, raiso am-pinoana, satria tenin'Andriamanitra omeny anao izany. Hitay anao anie Jehova ka hiaro anao. Ampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehova ka amindra fo aminao. Anandratra ny tavany aminao anie Jehova ka anome anao fiadanana. Amen. Izaho no Jehova. Fandaharan'ny radio vaovao maso, iandreketan'ny mpanompon'Andriamanitra, Rajaona Ritson Pascal Lamivady.